araka ny fandarana Kristy Mihitsy indray eto amin'ny OLIVASOA RADIO amin'ity androany ity. Ny horesantsika androany a de ny lohahevitra hoe Jesosy Kristy no ilainao alohan'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Jesosy Kristy no ilainao eo amin'ny zavatra rehetra, alohan'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Ahoana moa zany zavatra izany? Itsika olombelona ao anatin'ny fiainantsika andavanandro de mandalo olana maro isan-karazany. Misy ny tsy fisimbola, misy ny tebiteby, misy ny aretina, misy ny olana, misy ny fahakiviana, misy ny tsy fananana asa, misy ny manana olana satria tsy manambady, misy ny manana olana satria tsy manan-janaka, tsy mety mahazo zaza. Zany rehetrarehetra zany de fiainana iainantsika eto amin'izao tontolo izao. Ary matetika ny olantsika olombelona de ireny no lasa itadiavantsika vahaolana maika. Ireny no lasa itadiavantsika vahaolana maika. Fa androany a iresaka amintsika hoe tsy ireny aloha no maika. Fa ny tena maika indrindra de ny famitranam-pihavananao a amin'ny Jesosy Kristy. Satria izy aloha no ilainao. Raha iverina nazava kely fotsiny a, ny zavatra tadidio fa ny zavatra rehetrarehetra mitranga amin'ny fiainantsika, na inona na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika de endrim-pahafatesana reny. Endrim-pahafatesana, ary ny atao hoe fahafatesana raha mamakytsika, raha mandinitsika ny baiboly a, ny tena atao hoe fahafatesana de ny fisarahana amin'Andriamanitra. Ny fahafatesana voalohany de ilay nitenenin'Andriamanitra tamin'ny Adama tao amin'ny Saedena hoe raha vao hinananao ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy a de ho faty ianao. Ary rehefa tena nankeo amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tokoa izy a dia nisaraka tamin'Andriamanitra izy. Zany hoe ny fahafatesana zany, ny fahafatesana ny tena atao hoe fahafatesana de ny fisarahana amin'Andriamanitra. Zay tena mila azontsika tsara zay. Ny atao hoe fahafatesana de ny fisarahana amin'Andriamanitra. Fa izay fisarahana amin'Andriamanitra zay kosa, zay fahafatesana voalohany zay kosa de miteraka endrim-pahafatesana eo amintsika olombelona. Ary zay endrim-pahafatesana zay no mitranga eo amin'ny fiainantsika vokatr'ilay fisarahana amin'Andriamanitra. Misy endrim-pahafatesana maro isan-karazany, ao anatin'izany ny fahotana, ao anatin'izany ny aretina, ao anatin'izany ny fahantrana, ao anatin'izany ny tebiteby, ny olana, ny fitaintainana sy ny zavatra maro isan-karazany a, zay endrim-pahafatesana miseho eo amintsika. Ny dikan'izany de izao, rehefa misy zavatra anankiray mitranga dia le source aloha mila jerena, lay fototra aloha mila jerena hoe inona ny tena fototry ny olana. Fa rehefa tsy fantatra ny fototry ny olana dia manjary tady vahaolana tsy mifanandrify amin'ilay olana tsika, tahaka ny olona marary ihany io. Mila atao analizy aloha, mila fantatra tsara aloha hoe inona ny fototr'ilay aretina. Mety manavy le olona, mety 40 degré ny température. Fa raha ohatra ka dolipiranina fotsiny nomenao azy de tadidio tsara fa tsy lay aretina, lay fototr'ilay aretina ny sitrana, fa lay fisehoan'ilay aretina fotsiny. Misy fisehoana aretina maro isan-karazany, misy ny endrim-pahafatesana eo amin'ny fiainantsika de fisehoan'ilay fahafatesana, zany hoe fisehoan'ilay vokatr'ilay fisarahana amin'Andriamanitra. Zay tena mila azontsika aloha, satria raha vao tsy azontsika zay de ny olana de lasa andeha hitady fanafoditsika, anasitrana an'ilay symptôme fotsiny, anasitrana an'ilay endrika aretina fotsiny, fa tsy hanongotra hatramin'ny fakany an'ilay aretina. Zay ny lasa olana, ary zay ny problème ny kristianina be dia be amin'izao fotoana izao. Lay symptôme, lay endrika aretina no mahamaika azy, no mitsabo azy, fa tsy lay fototr'ilay aretina. Ny fototr'ilay aretina zay mbola averiko teo ihany de ny fahafatesana, ny dikan'ny fahafatesana de ny fisarahana amin'Andriamanitra. Raha izay ary ny tena fototra aretina, lay fisarahana amin'Andriamanitra, de ny vahaolana tokana de tsy misy afa-tsy ny fiverenana, famitranam-pihavanana amin'Andriamanitra. Ny famitranam-pihavanana amin'Andriamanitra, zay ihany ny vahaolana fototra. Zay ny tena vahaolana fototra. Ho resahantsika zay rehefa avy eo. Fa tehiteny fotsiny aloha hoe tadio tsara. Fa raha manana olana ianao zao ohatra
tsy haiko zay zavatra mitrangy eo amin'ny fiainanao. Mety bokatrosa ianao androany, mety manana olana be ianao amin'ny vola, amin'ny resaka ara-bola, mety manana olana amin'izany ianao. Fa zao ny zavatra teneniko anao a, tadidio fa na mahita vola ary ianao androany, hamaha ny olanao io, na mahita vahaola ary ianao ka mety mahita vola ianao androany, de mety mbola hiverina foana io olanao io. Za misy olona manatona voafatotry ny trosa izy satria ao anatin'ny filokana ohatra, ao anatin'ny filokana, de manazava tsy ny fahitanao vola ama ny olanao vetivety, andoavanao ny trosanao ny ama ny olanao, satria na voaloha daholo ary le trosanao reo, de mbola hiverina ihany olanao io, mbola andeha hitrosa indray ianao rehefa avy eo. Noho izany tsy vola ny vahaolanao, tsy vola ny vahaolanao, tsy tadidio tsara fa itsika na manam-bola be ohatry n'inona arany, kanefa rehefa tsy eo Jesosy Kristy, raha tsy eo amin'ny fiainantsika Jesosy Kristy, de tadidio tsara ry havana fa ny olona manan-karena tsy manana an Jesosy Kristy, mitaintaina izy, mitaintaina izy isan'andro isan'andro, satria nahoana mitaintaina izy, na mikontearany hoe mitombo ve ny vola ho amiko sa miena ny vola ho amiko, mitaintaina izy manao, na ny manao comptabilité mampitaintaina anazy, satria mieritreritra izy hoe so de miena le vola, mba nitombo ihany ve le vola eo am-pelantanany. Lasa fitaintainana fa tsy fifaliana ny vola sy ny harena, lasa mitarika fitaintainana, lasa vao maika mitarika fitaintainana eo amintsika zany. Ary tadidio tsara fa rehefa tsy Kristy aloha ny eo amin'ny fiainantsika, na ny vola eo am-pelantanantsika raha holanitsika amin'ny filana fotsiny, holanitsika amin'ny filantsika ary lasa hampiferin'aina tsika. Zay ny zavatra voalohany ry havana. Tadidio tsara ihany koa, mety marary ianao androany, mety misy aretina eo aminao androany, ary zay ny tena mampiferin'aina anao, zay ny tena hitadiavanao vahaolana, te ho sitrany ianao, te ho sitrany ianao. Fa tadidio ry havana, endrim-pahafatesana zany, ny aretina de endrim-pahafatesana, vokatry ny fisarahana tamin'Andriamanitra tao Edena, vokatry ny fisarahana tamin'Andriamanitra ny aretina. Ny aretina de vokatry ny fitaintainana tebotebo sy ny korotana maro isan-karazana eo amin'ny olombelona, ary mampikorotana ny singa ao anatin'ny vatantsika olombelona, ary rehefa avy eo miseho amintsika fotsiny ny aretina. Ny aretina de vokatry ny ratra anaty, vokatry ny areti-po, vokatry ny fisarahana amin'Andriamanitra, vokatry ny tsy fahampiana an'ilay fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika, ary rehefa miseho eny zany de lasa miteraka, miseho eny ivelany fotsiny zany ratra anaty sy aretina rehetrarehetra zany. Ka raha ny fanasitrana eny ety ivelany amin'ny aretina de davinao androany, de tadidio tsara fa mety ho sitra ny fanafody ianao androany, fa lay fototra aretina mihitsiny, lay zavatra, lay fahabangana ao anaty mihitsy, ao anatinao mihitsy, lay fahabangana fitiavana ao anatinao mihitsy, zay ny tena fototry ny aretina. Ary rehefa mety hiala ny symptôme androany, fa za miteny aminao fa mbola hiverina ihany zay, satria mbola rehefa mbola hitoetra ao anatin'ny fitaintainana ianao, rehefa mbola hitoetra ao anatin'ny tebotebo ianao, rehefa hitoetra ao anatin'ny fakivina ianao, rehefa hitoetra ao anatin'ny ratrapo sy ny famoiza-po ianao, de tadidio fa tsy maintsy hiverina eo aminao ndray ny aretina, tsy maintsy hiverina eo aminao ndray zany aretina zany. Tadidio ry havana, androany ianao mety ny fahorinao, mety satria ianao tsy manana olo-teny, satria ianao mitady vady, mety efa tara loatra ny taonanao, mety mieritreritra ianao fa efa izao taona ianao efa tokony hanambady, efa tokony hanan-janaka, mety ao anatin'ny tokantrano ianao tsy manan-janaka ianao, de lasa mitady vady ianao, de lasa mitady zanaka mafy, tsy ratsy zany akory, satria mila olona ho tiavina tsika, mila olona hitia tsikitsika. Zay ny olombelona, zay ny fironona ho tiavina, ny fironona mba ho tiavina tsika olombelona. Ary rehefa bangy zay de lasa misy fahabangana ao anatintsika ao, fa saingy le fahabangana voalohany ao anatintsika de tokony ho azotsika hoe tsy fahabangana ilaitsika amin'ny fitiavana azotsika ny eman'olona akory ny tena problème tsika, fa ny fahabangana voalohany ao anatintsika de fahabangana n'ilay fitiavan'Andriamanitra, zany hoe tsy ao anatintsika ilay fitiavan'Andriamanitra, zay ny banga voalohany mila azotsika zay, mila fantatritsika tsara zay, ary mira resy lahatra am'izay tsika, ary zay fahabangana fitiavana zay miteraka ratrapo, miteraka areti-po, miteraka ratra anaty a, miteraka fierenam-pity isan-karazany eo amintsika, ary
io rehefa avy eo zay fahabangan zay no lasa eritreretintsika ho hitatsika any aman'olona, eritreretintsika ho hitatsika any am'vaditsika, eritreretintsika ho hitatsika any amy zanakitsika. De ny olana nefa de izao, reo zanakitsika sy vaditsika reo koa, reo olona tedavitsika, mieritreritritsika fa rehefa manambaditsika de ivany olatsika, lasa hanana fitiavantsika tsy riavana. Diso zany satria izao be de be ny tokantrano mikorotana am'izao fotoana zao. Satria nahoana? Satria izy olona samy tsy ampy fitiavana, olona samy banga fitiavana, olona samy mitady fitiavana no olona ao anatin'ny tokantrano. Miazakazaka ny tanora ankehitriny, lasa mitady olo tena sy ny zavatra maro isan-karazany. De rehefa avy eo nefa de diso fanantenana satria nahoana? Le olona tianao io koa olona tsy ampy fitiavana, olona mitady fitiavana. De inona ny zavatra mitranga? Rehefa tsy ampy fitiavana izy, mitady fitiavana izy, ianao tsy ampy fitiavana, mitady fitiavana ihany koa, de olona samy tsy ampy fitiavana. De inona ny zavatra mitranga? Samy mifandratra avy eo, samy mifanameloka avy eo, samy mifanometsiny avy eo, samy mifanameloka avy eo. Ary de vao maika maratra ianao. Tsy olo-tiana ny problemanao, tsy vady ny problemanao, tsy harena ny problemanao, tsy vola ny problemanao, tsy asa ny problemanao. Tahak'izany koa ny olona mitady asa, be de be no mitady asa am'izao fotaona zao. Mieritreritra izy fa rehefa ahita asa izy de milamina ny olany, milamina ny problemany. Zao nefa ny olana, mieritreritra izy fa rehefa mahita any anatin'ny asa any eny mitaky, misy zavatra takin'ny mpampiasa, misy zavatra takin'ny mpampiasa, misy zavatra ilainao toe-po, ilainao ananana, zay vao afaka miasa ianao. De rehefa tonga any anatin'ny asa any de lasa tsy fifaliana ny ao anatin'ny asa, lasa fahoriana le asa, lasa corvée ny asa, satria nahoana? Satria tsy fitiavana ny manosika. Mieritreritra fa rehefa iny lasa le vola no manosika, satria tsy maintsy miasa, satria mila mihinana, lasa zany ny toe-potsika. Ozy izy hoe am'izao voalohany zao tsy olana zany akory, satria zay ny maha olombelona. Fa rehefa tena azonao am'izay ny antom-pisinao, rehefa fantatra hoe inona le banga ao anatinao, ary inona ny antom-pisinao, inona ny nanamboaran'Andriamanitra anao, ary izy ianao ao am' Kristy. Rehefa tena fantatrao zay identité anao zay, rehefa tena fantatrao ny antom-pisinao namorona n'Andriamanitra anao, de manomboka eo fantatrao fa ny fironon'Andriamanitra ianao ho tiaviny, ary ny fironon'Andriamanitra ianao ity, ny fironon'Andriamanitra ho izarany zany fitiavany zany. Ry havana, na inona olanao aloha zany, na inona zavatra mandalo eo aminao am'izao am'ty androany ty, na inona zavatra menjady aminao, eritreretinao hoe zavatra ngeza be mandalo eo aminao. Ary zay daholo ny probleman'ny olona, zay ny probleman'ny olona mameno fiangonana, tena ifonako ny probleman'ny olona mameno fiangonana ankehitriny. De olona mitady vahaolana eo amin'ny olana ponctuel zay misy eo amin'ny fiainana. Lasa zay ny mameno fiangonana, olona satria manana problème, satria androany aboka trosa, satria androany mitady vola, satria androany mitady harena, dia lasa manatona ny fiangonana, lasa manatona ny Jesosy, de lasa lay olako ny mahamaika, za revana am'izao fotoana zao miaina, misy olona betsaka manatona, rehefa mbola ny olana aloha no hoetiny eo de manoro hevitra azy, tena manoro hevitra azy, tsotra aloha hoe de davo aloha ny vahaolan'ny olanao, tadiavo aloha. Satria zao rehefa ohatra ka i olanao io, rehefa mivay olanao io, de raha io no nanatonanao an' Jesosy, io ne tsy maintsy ivany ny olanao, tsisy olana maharitra mandrakizay zany, tsy misy olana maharitra mandrakizay, tsisy ady maharitra mandrakizay, tsisy aretina maharitra mandrakizay, tsisy zavatra maharitra mandrakizay eto am'ty tany ty, tsisy maharitra mandrakizay. Rehefa mivadika ny fotoana, tsy maintsy mivay io zavatra io d'une façon d'une autre, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana, tsy maintsy miova ny zavatra rehetra, tsy maintsy misy miova ny zavatra rehetrarehetra. Ny fahasahirananao androany tsy ho fahasahirananao raha pitsotsony, tsy maintsy miova zavatra io. Ny zavatra iny ndra iny olana iny ny anatonanao an'Andriamanitra, mivay iny rehefa avy eo. Fa saingy zao tsy maintsy isesy ny olana, ary raha zay foana ny anatonanao an'Andriamanitra de zany laza aminao fa maharitra indrindra ianao, sahirana indrindra ianao, satria isaky nisy olana ianao zany de zay ny lasa ho antony anatonanao an'Andriamanitra. Androany mety ho vola aloha ny nanatonanao an'Andriamanitra, satria manana olana raboly ianao. Mety ho aretina ny nanatonanao an'Andriamanitra, satria manana olana, satria marary ianao. Mety resaka ara-pitiavana ny nanatonanao an'Andriamanitra, satria mety tsy mahita vady ianao, mety tsy manambady ianao, mety
mitady zanaka ihany koa ianao mety zany nanatonanao an'Andriamanitra, mety ho zavatra maro isan-karazany, mety olana maro isan-karazany nanatonanao an'Andriamanitra. Fa za te hiteny aminao androany, reny zavatra rehetrarehetra miseho amin'ny fiainanao reny de tadio tsara fa endrika symptôme endrim-pahafatesana. Ny 40 degré de fièvre tsy aretina symptôme zany, fa ny tena aretina de ny fisarahanao amin'Andriamanitra. Ny tena aretina de ilay fahafatesana zay mitarika endrim-pahafatesana eo amin'ny fiainanao, zay mitarika endrim-pahafatesana eo amin'ny fiainanao. Io tena aretiny io mila tsabony, io tena fototry ny aretiny io mila tsabony. Izany no mahatonga Jesosy ny tena hoe katsao aloha izy ny fanjakako sy ny fahamarinako de anampy anareo zany rehetrarehetra. Tenentsika fony zany tena zany, fa tsy azotsika ny tena heriny zany sy ny tena dikan'izany. Katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako, katsao aloha lay fahamarinan'Andriamanitra. Ny fahamarinan'Andriamanitra de tsy misy afa-tsy ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy Kristy. Jesosy no tena zany lalana, zany fahamarinana ary zano fiainana. Tsy maintsy andalova anao zay, zany lalany Jesosy, ny lalany Jesosy ny fahamarinana, ny asa-pamonjeny Jesosy ny tena fahamarinana. Ary eo anatin'izany ny asa-pamonjeny Jesosy zany zay fahamarinana, ao no afaka azonao fiainana ivelan'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy fahafatesana. Fahafatesana ny ivelan'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Ary mazava ho azy fa rehefa ao anatin'ny fahafatesana ivelan'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy de miseho ny endrim-pahafatesana rehetra, miseho ny endrim-pahafatesana rehetra, miseho ny olana, miseho ny fahantrana, miseho ny aretina, miseho ny fahotana, miseho ny adi-tsaina, miseho ny tebiteby isan-karazany, miseho ny tahotra, miseho daholo ao anatin'ny fisarahana amin'Andriamanitra zany. Fa ao amin'Andriamanitra kosa ozy izy Jesosy hoe mpangalatra ozy izy tsy ho avy raha tsy hamono andringana. Za ozy izy ho avy hanana ny fiainana ary hanana ny be de be. Ao anatin'ny fiainanao amin' Jesosy ao no misy ny prospérité de l'âme. Ny tena prospérité ry havana de miainga eo amin'ny prospérité de l'âme. Zany tsy misy piresaka mihitsy, tsy misy tsy resahan'ny olo zany prospérité de l'âme zany. Prospérité matérielle ny lasa resahana, ny prospérité de l'âme voalohany indrindra miseho amin'ny fiainan'ny olona de ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny fahapo vokatry ny fanahy ozy izy ny ao amin'ny Galatianina. Miseho amin'ny olona zany, miseho amin'ny olona zany. Tadio ry havana, ny zavatra rehetra de efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, vita ozy izy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Itsika zay mino ny asa-pamonjeny Kristy, ho tian'tsay koa vino zany asa-pamonjeny Kristy zay mila inona sy ainana zany, lasa ataotsika tsy enjery ihany koa zany. Efa voavelan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny eloko rehetra, taloha ankehitriny aro avy, voavelany eloko rehetra, voavelany eloko rehetra. Taloha ankehitriny ary no avy, averiko foana zany. Sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarona fahotany, sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahany. Resahantsika foana zany, tenentsika foana zany, fa tsy azontsika ny tena heriny zany. Sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarona fahotany, sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahany. Na de mena tahaky ny tsaky aza ny fahotanao ozy izy ny tenan'Andriamanitra de ho fitsiko tahaky ny ora-panaly zany, ora-panaly zany. Na de mangatrakatraka tahaky ny sily azy de ho fitsiko tahaky ny volon'ondro fotsy. Voavelany eloko ao, voavelan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny eloko ao rehetra, zay ny varavarana misokatra ho amin'ny asa-pamonjeny Kristy, zay ny varavarana tsy maintsy idiranao raha ohatra ianao ka tena te handray ny asa-pamonjeny Kristy. Voavelany eloko ao. Ny zavatra faharoa mila inonao sy raisinao ary rehefa vita ihany koa zany, raha voavela fotsiny ny eloko ao de lasa samy manao zay tiany ataotsika, fa tsy zay. Ny zavatra faharoa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, efa maty niaraka tamin'i Kristy ianao teo amin'ny hazo fijaliana, efa voaombo niaraka tamin'i Kristy ianao teo amin'ny hazo fijaliana. Zavatra efa vita zany, mila raisina, mila inona. Efa voavelan'i Kristy teo, efa voavelan'i Kristy ny eloko ao, efa voaomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Lay ianao taloha, lay ianao tafasaraka taminy teo amin'ny hazo fijaliana ry havana, nandravan'Andriamanitra ny hevitra fisarahana tamintsika. Ary tsy vitan'izay
fanaleviny Kristy ary nitsangana tamin'ny maty izy resy ny fahafatesana misy tikany ngezabe zany, misy lanja ngezabe zany, zany hoe resiny Jesosy ny fahafatesana, resiny Jesosy ny endrim-pahafatesana rehetra, rava ny endrim-pahafatesana, resy ny fahafatesana, resy ilay fisarahana tamin'Andriamanitra zay niteneniko tariam-boalohany hoe ny tena olantsika de ilay fahafatesana, ilay fisarahana tamin'Andriamanitra. Resiny Jesosy Kristy zany teo amin'ny fitsanganany tamin'ny maty, zany mahatonga amin'ny Paoly miteny rehefa avy eo any amin'ny Romanina hoe fa raha manaiky an Jesosy Kristy amin'ny vavanao anao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty de ovonjeny ianao. Ny fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty no mandrava ny efitra fisarahana, mandrava ny fahafatesana, mandresy ny endrim-pahafatesana rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao. Ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ry havana tsy mijanona eo amin'ny azo fijaliana, ny asa-pamonjena tsy azo sarahana, ny evanzila tokana tsy misy an'izany évangile de la croix zany fotsiny, tsy misy an'izany évangile de résurrection zany fotsiny, tsy misy an'izany évangile amin'ny fanamasina zany fotsiny, ny évangile tokana, évangile zay mitory ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, ny azo fijaliana, ny fitsanganany tamin'ny maty, ny fiverenany fanamasina, ny fahavelomany ao anatinao ary ny fiandrasana ny fiverenany Jesosy Kristy zay andray tanteraka amin'ny fanjakany. Ny saraka zay tsy azo tsika sarahany, zay lasa saratsarahantsika ho antsika mpitony indraindray ny filazantsara, indraindray lasa eo ny azo fijaliana fotsiny toritsika, indraindray ny fitsanganany Jesosy fotsiny toritsika, indraindray ny fanamasina filatsahany fotsiny toritsika, tsy misaraka ny filazantsara zany, era ny filazantsara zany tsy mahazo misaraka zany. Jesosy Kristy maty no ny fahotantsika. Zay ny tenenin'ny Paoly any amin'ny Korintana voalohany toko 10:20. Ny filazantsara de Jesosy Kristy maty no fahotantsika, namela ny elontsika, voavela ny elontsika teo amin'ny azo fijaliana. Jesosy Kristy zay niara-nomboana tamintsika teo amin'ny azo fijaliana, niara-voaomby tamin'ny Kristy teo amin'ny azo fijaliana ozy Paoly, niara-voaomby tamin'ny teotsika, voavela ny elontsika fa saingy niara-voaomby tamin'ny teokontsika. Nitsangana tamin'ny maty Kristy, resy ny endrim-pahafatesana rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao, resy ny endrim-pahafatesana rehetra. Ary ny farany niakatsy Kristy ary nidiny izy tamin'ny alalan'ny fanamasina, de ozy izy Paoly hoe tsy zatsy ny velona fa Kristy mivelona ao anatiko, velona ao anatsika Kristy. Zany hoe Kristy miatrika ny zavatra rehetrarehetra vita fihavanana amin'Andriamanitra tsika, natsangan'Andriamanitra ho zanantsika. Ny zanak'Andriamanitra de zay manana, ny atao zanak'Andriamanitra de zay tarihan'ny fanahy, zay manana ny fanamasina ao anatiny, nalatsak'Andriamanitra ao anatsika amin'ny fanahana ozy izy azotsika miantso hoe abaray eo, ary amin'izany ozy izy de tsy mpandova tsona, tsy andevotsona rehefa zanaka ozy izy azo zanaka de mpandova, mpiara-mandova amin'ny Kristy. Zany hoe lasa zanak'Andriamanitra ianao raha tsy velona ao anatinao Kristy. Raha mbola mijanona eo amin'ny azo fijaliana fotsiny tsika tsy zanak'Andriamanitra tsika, fa rehefa tena velona ao anatsika Kristy, no tsika va velona ao anatsika Kristy, manomboka eo zanak'Andriamanitra ianao, manomboka eo ny fanahin'ny Kristy ny velona ao anatinao, ary manomboka eo ny fanahin'ny Kristy no mitarika anao amin'ny zavatra rehetrarehetra arak'izay voalaza teo zay. Ny fanahin'ny Kristy ny lasa mitarika atsika amin'ny zavatra rehetra. Ry havana, efa vitan'ny Kristy ny zavatra rehetra, voavelan'ny Kristy ny elokao, fa saingy mila iainanao zany famelan-keloko zany. Efa sitrantsika teo amin'ny azo fijaliana ny teny mazava tsara mihitsy, ny tenin'Andriamanitra de miteny mazava tsara, ny diakapoka taminy ozy izy nanasitranana anao. Efa sitrantsika ny teo amin'ny azo fijaliana, fa saingy zao mila inotsika sy iainantsika ary manifestentsika izany fanasitranana zay meny Jesosy Kristy atsika teo amin'ny azo fijaliana zany. Efa manana ny zavatra rehetra tsika, ny harena ngeza indrindra no nanatsika, de zany hoe Kristy velona ao anaty zany, efa vitan'ny Kristy zany, ny harena ngeza indrindra nefa nanatsika, fa manifeste an'izany harena zany am'izay tsika eo am'izao tontolo zao. Mety omen'Andriamanitra anao ny tena ny harena materiel, ny tena harena de Jesosy Kristy velona ao anatinao, zany ny tena harena, ny fanjakan'Andriamanitra, zany ny tena harena zany, zany ny tena harena, fa manifestenao am'izay zay tena harena ao anatinao zay. Mety omen'Andriamanitra moyen ianao, mety omen'Andriamanitra vola sy harena ianao anatin'izany, ampiasainy antarana ny fanjakany, mety omeny ianao zany, ampiasany zany vola sy harena zany Kristy ao anatinao amin'ny alalanao. Mety tsy hanome an'izany ianao kokoa izy, satria mety tsy mbola zakanao zany aloha, fa omeny Jesosy Kristy fahonona teny ianao, aionina am'izay zavatra rehetra eo aminao. Ny olona manana Kristy velona ao anaty ihany manana an'izany fahonona teny zany. Mety ampiasainy Jesosy ianao izarany fitiavany, ozy izy ny tenan'Andriamanitra mipetraha eo tanako ankavanako, ozy izy mandra-panaoko ny fahavalonao fitoeran'ny tongotrao, efa ao anatsika ilay fitiavana, efa ao anaty
tsika le fifaliana fiadanana faharipo famorapana ny vokatra ny fanahy rehetrarehetra ny fahasalamana efa nomeny Jesosy Kristy atsika teo amin'ny azo fijaliana. Tadio tsara ry havana fa ny olona nandray ny asa-pamonjeny Kristy ary mino zany asa-pamonjeny Kristy zany de olona efa tsy mpanota intsony, olona tsy mpanota fa saingy miady amin'ny fahotana, fa tsy hoe olona mpanota tsika ary miezaka mba ho masina, mila mazava zany. Olona tsy mpanota intsony tsika rehefa nivonjeny Jesosy Kristy amin'ny azo fijaliana fa saingy miady amin'ny fahotantsika. Olona efa salamy tsika no miady amin'ny aretina, mampiseho ny fanasitrany nefa vitany Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Olona efa salamitsika miady amin'ny aretina, fa tsy hoe olona marary tsika no mitady fanasitranana, mila miova amin'ny fanavozana ny saina amin'izany tsika. Olona efa manana ny zavatra rehetra tsika no miady amin'ny fahantrana, fa tsy hoe olona manty tsika no mitady harena, mila miova amin'izany fanavozana ny saina zany tsika. Efa nomen'Andriamanitra anareo izy ny zavatra rehetra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tamin'ny asa-pamonjeny teo amin'ny azo fijaliana. Efa nomen'Andriamanitra anareo ny zavatra rehetra, efa nomeny atsika ny zavatra rehetrarehetra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, nanolotra ny aino atsika teo amin'ny azo fijaliana. Tadio tsara ry havana fa ny tena harena ho ambola averiko indray de Jesosy Kristy nanolotra ny aino anao teo amin'ny azo fijaliana. Toy izao izy ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny zany alatokana mba tsy ho very zay rehetra mihina azo fanana fiainana mandrakizay. Zany fiainana mandrakizay zany fiainana be deabe zany ry havana. Raha tena hanananao Jesosy Kristy, raha tena hanananao Jesosy Kristy de ho hanananao lay fiainana tahaka zany nahazo an'lay lehilahy, lay mpanan-karena zay nanatona an Jesosy. Efa nataonao ve zao izy, efa nataoko daholo izy, efa nataoko daholo, efa nataoko daholo izy Jesosy. Amin'ny dimy fanananao rehetra, amin'ny dimy fanananao rehetra de ndao anaraka, de lasa isy nivoaka nalahelo. Satria nahoana? Satria kay tsy tao am Jesosy ny fony fa taiza tao am'lay fananany. Tsisy olona afaka manombo tomporozony tenin'Andriamanitra, ndray ho tiny, ndray ho alany. Rehefa tena velona ao anatintsika Kristy de ho fantatritsika zany ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamaty, ny herin'ny fahavelomany ao anatsika, ary ny herin'ny fanomboana atsika teo amin'ny azo fijaliana zany. Zavatra feno zany, zavatra tanteraka zany ry havana. Misy hery zany, herin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy zany. Ninona olanao rehetra aza maika hitady vahaolana, aza maika hitady fanafody amin'ny symptôme ry havana, aza maika hitady fanafody amin'ny olana ara-bola, aza maika hitady fanafody amin'ny aretina fotsiny. Tsy zany mahamaika, aza tao zany mahamaika atsika, aza tao zany mahamaika atsika. Iaino, raiso ary inoy lay asa-pamonjena lehibe sy tokana vitan'i Jesosy Kristy ho anao. Iaino sy inoy fa efa voavelan'i Jesosy Kristy ny elokao, efa voavelan'ny elokao. Tsy misy fanameloana intsony ao amin'ny Kristy Jesosy ho an'izay mandeha araka ny fanahy. Efa voavelan'ny elokao rehetra. Be deabe tsika mbola miaina ao anatin'ny fanameloan-tena, miaina ao anatin'ny fanameloana ny hafa. Efa tsy manameloka aminao intsony Jesosy, voavelan'ny elokao, voavelan'ny elokao. Isaky ny mibanjina ny asa-pamonjeny Kristy anao, mety mbola ho lavo ianao, mety mbola enjery ianao, fa ny tanan'ny Kristy manangana anao ary miteny anao hoe za tsy manameloka anao. Mandehana amin'ny fitiavan'i Kristy, mandehana amin'ny famelan-keloka sy ny fanondram-po zay nomeny Kristy anao. Iaino zany, voavelan'ny elokao. Iaino ihany koa ny hoe efa voaomby miaraka tamin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana ianao. Iaino zany aloha, de raiso zany. Iaino sy raiso ihany koa ny herin'izany fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zany, nitsangana tamin'ny maty Kristy, resy ny endrim-pahafatesana rehetra eo amin'ny fiainanao. Vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao manomboka eo. Ary ny farany de iaino zany hoe Kristy velona ao anatinao, lasa fitaovana ampiasain'Andriamanitra ianao. Zany Kristy velona ao anatinao zany, fitaovana ampiasain'Andriamanitra ianao izarany fitiavany, anao ny zavatra rehetra ho fitoerany tongony. Rehefa tena tafahoana amin'Andriamanitra ianao, rehefa rava lay antsana zay mampisaraka anao, rehefa rava ilay hevitra nampisaraka anao tamin'Andriamanitra, ravan'i Jesosy Kristy zany, rehefa velona ao anatinao kosa Kristy, manomboka eo iseho aminao le tena fiainana be deabe. Ho asehon'i Jesosy aminao le fahasalamana efa nomeny anao teo amin'ny azo fijaliana, ho asehony anao le harena tsy hitalany zay efa nomeny anao teo amin'ny azo fijaliana, tsy mila katsahana naiza naiza zany, manaraka fotsiny ny ambiny rehetra omeny Jesosy moyen ho anao ny ambiny rehetra. Rehefa tena tafaverinao aminy ianao, rehefa tena miray aminy ianao, zany voaloboka ozy izy ianareo ny sampany. Rehefa tena velona ao anatinao Jesosy Kristy de ho hitanao fa mirapiratra eo aminao no voninahitr' Andriamanitra, ary hiasa eo aminao ny herin'izany azo fijaliana
nanome famelan-keloko anao ny azo fijaliana nahavombonao niaraka tamin'i Kristy, ny fitsanganana tamin'ny matinahary isy ny endrim-pahafatesana rehetra, ary farany indrindra ny fitiavany Kristy, ilay Kristy fitiavana velona ao anatinao ary miatrika ny olana sy ny ady rehetra eo amin'ny fiainanao. Izy no miatrika an'izany, ianao angina fa Kristy no hiady sy hiatrika an'izany ho anao. Ny voninahitra ho an'i Kristy rery any. Amen.